Basy telo amby roapolo sy roanjato bomba ray bala raiky amby folo sy efajato sy efatra arivo sivy alina no sarin'ny pôlisy tamin'ity taona ity. Tato anatin'ny roa andro nahatratra bala dimapolo sy roanjato sy telo arivo sy sivy alina izy ireo tao amin'ny tranon'olon-tsotra. Ito ny fiaramasan'ny firena malagasy sy ny amerikanina antenana iverina toato ny AGOA hoy ny mpiandraikitra raha eo anivon'ny masovo amerikanina eto amintsika Eric Wang. Nahazo fahafahana vonjimaiky Joseph Yolande mpanao politika tokana niditra ponja noho ny rarano sy be. Ary farany ankatoko ny farany taona mandeha ny tsenan'ny calendrier plateau, calendrier de poche, calendrier chevalet, maro ny karazany ary mitombo ny fanontana azy ireny amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Manasanao ampanajana tompoky lahy sy tompoky vavy aharitra hatramin'ny farany. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand, la télé autrement. Satbox by Elite Pro HD, clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Informations, divertissement, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourir, Elite en Flou, Satbox by Elite Pro HD. Plus clé 3G, 470 milliards. Takiu, Stui Santo. Santo, votre source de santé. Distributeur Mado, enceinte Gamo en passe à Pitantananarive. Tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy ampanajana no hiara-pananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Nampatsiahany lalàna amin'ny feny fifidianana no kendrena hanampy ny kandidam-panjakana ny ministera ny atitany maraina teo indrindra ny fifidianana solombavambahoaka ny vohitra nandritra izany ny fanazavana ny voalazan'ny didim-panjakana laharana 724 tsipika 700 manambara fa afaka hita amin'ireo peta-drindrina goavana ny sarin'ireo filohan'ny androm-panjakana manohana kandida iray fanadidiny itovy Rakotondravony. Raha kandida filoham-pirenena iray tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo no voalaza fa nangatabady tamin'ny anarandray dia azo antoka fa maro amin'ireo kandida sy solombavambahoaka ihany koa no anao toy izany amin'ny 20 Desambra. Efa hita taratra izany, nisy ny vovonana natsangana mitondra ny anarana hoe miaraka amin'ny filoha Rajoelina izay kandida député no mandrafitra azy. Tsy fatokisa-tena sa paikady hita fa naomboka hatao. Mibaribary amin'ny trano fohibe ny fampielezan-kevitra na ny QG-n'izy ireo izany. Maro ihany koa ireo kandida député manohana ny Dr Robin no ahitana ny sary marika ravalomanana ny bilita sy ny fohibe toeran'izy ireo. Raha tsy ahivona ny lalam-pifidianana sy ny tondrozotra dia raha ny lalàna ny fametana ny sarin'ireo lehibe ny androm-panjakana ary mazava ny anatin'ny tondrozotra. Misy an'ireny postera reny, misy sary zany banderole tahaka an'izany no anaovana ny campagne électorale dia ny lalàna zany décret voalazako ambony de 2013-270 io dia manome alalana zany ny comité de soutien zany sy ny mpanao politika hametraka ny sariny zay voalaza au ministre zany na chef d'institution zay azo apetraka amreny banderole sy azo apetraka amreny sary postera ireny le izy. Ny antony de zao dia tokony hitovy tantana satria misy candidat
zay tohana amin'ny olona zay tsy autorité politique mety autorité politique teo aloha fa tsy autorité politique atsony am'izao fotoan'izao a kanefa dia eny amin'ny télé sy amin'ny sary reny dia hita fa ny sariny mpanohana azy zany sy ny mpanolotra azy no ao. Raha ny kisarisaran-kehitriny anefa mety anao fampelezan-kevitra ve ny filohan'ny tetezamita ny anarany efa mipetaka amin'ity afisy ity. Raha anao izany izy tsy maintsy mametra-pialana mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra manoloana ireo mety korotana hitranga kosa dia azon'ny lehibe ny distrika avy hatrany ny manafoana ny hetsika izay kasaina ireo kandida atao raha ny fanazavana nentin'ny ministeran'ny ady tany hatrany. Fitaovana materialy rehetrarehetra zay ataontsika hoe mifandraika zany a na ampiasainy autorité politique ireo amin'ny asany andavanandro dia tsy azo ampiasaina amin'ny fanaovana campagne électorale ireo ary tsy azo ampanofaina, tsy azo ampindramina. Ifandanja araka izany ny fampelezan-kevitra satria dia efa afaka mampiasa ny sariny lehibe ny avy ireo kandida sy olom-bavam-bahoaka eny mety hatramin'ny kandida ho filoham-pirenena mihitsy azy raha toa ka manaiky ny ametahana ny sariny filohan'ny tetezamita amin'ny peta-drindrina ny kandida Rajonary Mampianina. Mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany sahiran-kevitra ny malagasy amin'izao fotoana mahaloana ny raharaha-pirenena ankilany ny tsy fisiny ny tsy fandriam-pahalemana iza tokoa no nahatonga ny tsy fahatombanana ny vahoaka malagasy no amaly ny fanontaniana fanadihadiana itovy rakoto-dravo hatrany. Maro ny milaza fa fampihavanana sadasada ihany no hitranga ankilany eo ny milaza fa ny fifamelana no antoky ny fandrosoany ny firenena mba tsy hisiany ny valifaty. Mba hifanany rehetrarehetra zany na kandidana ny vahoaka. Ny ambadiky Andriamatoa Rajonary Mampianina zao a TGV, ny ambadiky Dr Jean-Louis Robinson zao a TIM. Natata zany mba hoe précision kely zany anio zany dia izay ampihavanana fomba sarosarotra satria mahatsara ny tenin'ny président Ratsiraka hoe tokony mampihavana aloha vao atao ny fifidianana. Zany angamba ny tiako tenena hoe ara-politika angamba ny adino daholo ny antécédent rehetra efa nisy entre Ravalomanana sy Hery dia tena zay vao tena hiditra amin'ilay hoe politika vaovao hoe une nouvelle république mihitsy ilay izy dia zay vao tena hoe adino zany ny crise rehetra sy ny ady teraka teo aloha teo entre Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina fa tena olona vaovao no isy eo. Lasa manahonana heloka le fampihavana satria lasa amin'le endrika ilay olona zany hoe zareo le mihavana dia tsy dia takonana izay fampihavana izay le heloka nataony teo aloha dia fiheverana azy zany hoe rehefa mihavana izy a tsy eritreritra intsony ny olona mbola nanao heloka teo amin'ny firenena zareo fa efa mihavana izy dia mieritreritra izy hoe tsisy fiantraikany amin'ny olona zany hoe tsy eritreritra ny olona hoe mbola nanao ratsy izy. Dia tokony nefa amin'izay fotoana izay a le olona nanao tsy mety tokony reconnaître hoe tsy nety ny nataoko fa tsy hoe saromako iny dia pardonné amin'iny zany zay fa tokony ho fantany hoe tsy nety ary tokony zany izy manatona le olona zay nanaovany le tsy mety. Kasika indray ny fisian'ny fampihavanana zay zary fanarona keloka fotsiny ihany dia milaza ireo nanontaniana fa mety ampitombo ny tsy maty manota eto amin'ny firenena ny tsy fampiarana ny lalàna. Tsy hanaraka lalàna fa ny tokony ampisehoany exemplaire ve tsy manaraka ny lalàna dia efa maninona ny vahoaka ny tokony hanaraka anazy fa rehefa nanao adisony izy teo aloha dia tokony miassume any izay rehetra nataon'izay ohatra zao hoe mipaye ny impayé public na hoe purger peine any amin'ny prison. Ampiarina mihitsy zany ny lalàna ho an'ny tsy maty manota. Dia amin'izao fiainana atretika izao zany a misy foana le valifaty toy foana iny tona teo aloha manao na tsiaro zany ny tao amin'izao fotoana izao a hoe manao jaro tsy nety zareo teo aloha nefa izy tsy manao jery todika ny ataony dia ahoana moa fomba itenenana ny vahoaka hoe ajao ny lalàna nefa ianao miteny a tsy manipetra an'ilay izy. Zany tokony hipetraka tsara dia rehefa apetraka ilay fitsarana hoe ity zany tena meloka ka tsy omena le fahafahana araka ny lalàna dia rehefa araka ny lalàna izy zany tsy afaka mitondra firenena noho le fahotana vita dia izay le tapitra hatreo ilay anazy. Izy hoe raha te hampita le hoe mampianatra lalàna amin'olona izy tokony hampiarina aloha le lalàna ny tena manokana sy ny zavatra ataony izay izy vao miteny amin'olona hoe
hoe raha hoe lalàna ity na raha hoe lalàna ity. Madagasikara izay zary ampiasain'ny mpitondra amin'izay itiavany azy sy izay mety amina na dia tsy fanangonan-karena fotsiny aza no resahana, eo ihany koa ny lalàna izay matetika olakolana ifanaraka amin'ny tombontson'olombitsy. Tsy ny fahafahampon'ny mpitazana sy ny mpamatsy vola no andrasana amin'ny fifidianana izay karakaraina eto amintsika fa ny fahafahampon'ny vahoaka hoy ny mpiandraikitra iray eo anivon'ny masovo amerikanina eto amintsika. Ny tohina nampian'i Madagasikara teo amin'ny sehatry ny maha-olombelona ny firenena amerikanina ary antenana hiverina toato ny AGOA hoy ity mpiandraikitra iray ity fanampana hazavana. Le premier, c'est que nous avons contribué 3 millions de dollars aux Nations Unies pour la lutte contre la crise ukrainienne. C'est 3 millions. La deuxième chose, c'est que nous avons annoncé un don de 1,8 million, presque 2 millions de dollars pour l'environnement. Et c'est pour un consortium, un groupe d'organisations non gouvernementales. Les États-Unis a décidé de financer une équipe d'observateurs qui viennent de Carter Center pour le deuxième tour. Est-ce que vous êtes satisfait des démarches effectuées jusqu'à présent sur les élections pour la sortie de crise? Les questions ne sont pas est-ce que je suis satisfait, mais est-ce que le peuple est satisfait avec le résultat du premier tour? Qu'en est-il de la GOA maintenant? Il faut se souvenir que un des critères le plus important pour la restauration de la GOA, c'est d'avoir un gouvernement démocratiquement élu. Et donc, j'espère que le deuxième tour déroulera sans problème. Fandresendahatra marina sa tombontsoa ny tadiavina amin'ny soetsikelikely ireo vondrona mpanao politika milaza fa anohana kandida isan'izany ny vondrona UDRC nahitana ny praiministra lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany Reboza Julien nanambara ny fahavononany iara-dalana amin'ny kandida Era Jonarimampianina na dia ministra Pernas aza ny tenany tsy nisalasala ny anohana ny kandida Era Jonarimampianina ankilan'izay nilaza fa anohana ny docteur Jean-Louis Robinson ny maître Olala sy ny hetsiky ny mpitondra fivavahana na ny HMF tsy manana kandida ho toanana kosa ny Lezas sarany nambarany voninahitsy Jean Eugène miandro ireo kandida roa tonta anantona azy ity vondrona politika ity raha misy fiara-miasa tadiavina ho iatrany ny mpitarika ny Lezas saingy tsy maintsy tadiavina izay ahitana tombontsoa amin'ireo kandida ireo ho iatrany izy ireo ny fanatanterahana ny fomba ampandresena ireo kandida ny amin'ny solombavam-bahoaka no tena ifantohan'ny Lezas amin'izao fotoana izao mitetika ny hazo ny ta ambony indrindra ao amin'ny parlementy izy ireo. Fa eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray isy ny fiofanana mandritry ny 9 herinandro atolotry ny firenena Amerikanina ho an'ireo tanora manodidina ny 5 ka hatramin'ny 5 taona mpitarika eo amin'ny sehatra samihafa amin'ny volana Jiona sy Jolay 2024. Nampahafantarina androany fa 10 ireo tanora ho tsongaina amin'izany ary anaraka fiofanana any Etazonia. Efa misokatra dian'izao ny fisoratana anarana ary ireo mpahazo tombontsoa amin'izany dia azo tohana avy amin'ny firenena Amerikanina anatanterahana tetika izay efa nomaniny. Vao avy amin'ny faritra no anizantsika ny fampahalalam-baovao nisy fivoarany ny Raranosy be izay nahafaty teratany vahiny roa sy malagasy iray nodoran'ny olona velona tamin'ny volana Aogositra farany teo. 2 no voatany eny Amponja ankehitriny momba ity raharaha ity. Tsy mbola fantatra ny tena fotoam-pitsarana azy ireo hatreto. Fantatra kosa fa nahazo fahafahana vonjimaiky androany i Joseph Yolande izay mpanao politika tokana niditra Amponja no ity raharaha ity. Ny fanaingana olona amin'ny fankahalana no isan'ny hampangana azy tamin'izany. Anisan'ny mijaly amin'ny firotsaky ny orana sy ny fiakaran'ny rano ny fiara amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Ny motera essence ny mora kofina amin'ny fisian'ny rano. Miamitombo arak'izany ny fiara miditra amin'ireny mpanamboatra ireny noho ny fahasimbany fanatetiany Nandrianina Rajanson. Efa fantatry ny mpamily zatra eto Antananarivo avokoa ireo toerana sy lalana hiakaran'ny rano rehefa fiorana tahaka izao. Ireo taksi ny tena voamafy amin'ny fiakaran'ny rano. Na dia eo aza ny abetsahan'ny olona handeha amin'izy ireny tsy afa-manoatra ny mpitondra rehefa miakatra ny rano. Ny olona misy rehefa avy olona ny lalana le zany tsy misy miakatra daholo ny rano lalana tapaka. Mboty azy koa moa tonga dia avy roe. Be ny lavadavaka dia lalana mora atototry ny rano
ohatra hoe Abesarety zao tena hita mihitsy hoe tena sarina mihitsy le lalana Ndravangina dia sady amin'ny polisiny a tômôbila simba tena be dia be zany ny zavatra simba fa tsy ho voatanisy eto daholo. Vao avy mihitsy ny orana dia miakatra ny rano dia manjary maty eo anaty rano ilay tômôbila dia manjary faty antoka zany mita fa tsy mahazo tombony arak'izay lazaina fa dia manjary sady misy fahasombana no misy fahaverezana faty antoka be zany. Ny milina mihodina amin'ny lasantsy no tena mahita faisana ankehitriny. Maro ny fitandremana tokony ataon'ny mpamily amin'izao vanim-potoana ny orana izao. Anisan'izany ny fanaraha-mason'ny fiara mialohan'ny angana amin'ny toerana iray. Tsy dia hoe resaka diviarina carburant loatra fa any ambany resaka hoe stambloky, pneu, freinage, roulement zany ny zava-dehibe fa le hoe carburant eto amintsika fa carburant eto amintsika raha malala fa ratsy efa tsy dia tsara. Resaka roulement gressage zany gressage raha tsy vita fahavala raha tsy afaka manao fa sarotra be zany. Roulement koa vidina pièce ato ny pièce fa fantatra koa fa pirate. Raha fa voazana vokatry ny rano mahazo ny fiara tahaka ny taxi manodidina ny 9 hatramin'ny 3 alina ariary no mety ho fanamboarana atao arakaraky ny fahasimbana. Mahery 20 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo fiara miditra amin'ny garazy. Fanamboarana fiara iray natononay saika noho ny orana sy ny rano miakatra avokoa no antony fahasimban'ny fiara miditra eto. Hatramin'ny tirany sy ny orana io aloha betsaka ny tômôbila misy simba. Izy avy amin'ny io tsy resaka hoe le tômôbila ny fa ratsy fa betsaka ireo le tômôbila amin'izao fotoana zany le elektrônika tsy mazaka orana satria ireny tômôbila tsy azo sasana mazava be dia lasa miteraka problème amin'ny tômôbila be dia be zao ireny tômôbila elektrônika simba daholo. Olana iraisan'ireo mpamily mpandeha mifaritra sy mpamily mivezivezy eto an-drenivohitra ny fisian'ny rotsakorana. Mpamily mivezivezy eto sy any amin'ny faritra ity mitaraina ity. Zay zany manao lalana Antananarivo Fianarantsoa manomboka eo Carobin eo amin'ny 100 mahery kely tsy atongavana Fianarantsoa tena ratsy be lavaka be tena mampiditra première foana isaky mandeha dia manimba zavatra pneu, cylindre bloc, roulement resort zay mandeha mora zao no tena fitandremana atao amin'ny orana dia tsy makasisiny. Dia repère lavaka moa zany efa hainao tsenjery satria iny efa lalanao isan'andro dia mandeha mora zay ihany. Araka izany ny fitsirihana melony vahaolana aingana indrindra ankehitriny ankoatra ny fitandremana rehefa avy ny orana ho an'ny eto an-drenivohitra manokana tsy manamora ny asan'ireo mpamily ny lavadavaka efa miforona etseroa hatramin'ny andohan'ny orana. Anaraka dokam-barotra vetivety sika alohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao. Taquiu, Stui Santo. Santo, votre source de santé. Distributeur Mado, enceinte Gamou en passe à Antananarivo. Pejy sosialy trangam-piarahamonina nanizana ny fampahalalam-baovao teto tsara lalàna androany atoandro. Mpamily ny fiara karetsaka iray no ny famonjena nentina tany amin'ny hopitaly noho ny firehetan'ny fiarany tampoka. Avy naka olona avy ny an-tsena tao Analakely ilay taksi no nirehatra tsy nisy naninona ireo mpandeha izay afaka nivoaka niaraka tamin'ny écran plat iray. Avy novidian'izy ireo raha ny vaovao nampitain'ny olona tsara sitrapo naka sary ny zavantranga tamin'ny findainy. Tsy lavitra ny pompier ihany koa ny zavantranga ka vetivety izy ireo dia tonga ny feny afo hatreto aloha. Raha ny vaovao azy dia vokatry ny tsy fahatombana ny lalan-tsolika mampitohy ny toeran-tsolika sy ny motera ny nampirehatra ity fiara ity ary nahavariana ny tsy nisy ny fipoahana ankoatran'ilay mpamily izay may tamin'ny ampahany dia tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy. Ny kandida no betsaka mampanamboatra calendrier amin'izao vanim-potoana izao tamin'ity taona ity. Lalam-barotra iray nampandeha manokana ny tsena ho an'ny trano printy ny fividianana indrindra ny solombavambahoaka na izany aza mbola maro ihany ny sekoly sy tranombarotra ary fiangonana no mampanao izany fanatetiany Iltasinjo. Niavaka noho ny isataona ny tinady tamin'ny famokarana almanaka tamin'ity taona ity.
ny mpanao politika pirotsaka ho fidina no maro ankoatr'ireo orinasa sy tranombarotra mpanjifa mahazatra ho an'ny trano pirinty. Maro ny kandida mahery vaika ny faninanana ka samy manao izay ho afa ny ampatsiahivana ny mpombazy tsirairay avy izy ireo. Nahatongavana eto zao ty hagnano calendrier publicitaire politique satria ny tegnanay latsika député dia amin'ny alalan'ny calendrier zaraigna amin'olo zany mba afantaran'olo hoe sady mahazo calendrier mahazo raha zany izy mba misy hoe teny filamatra apetraka eny mba afahandrao mamantatra za amin'ny hafa zany. Calendrier ho an'ny besin'ny maro haingon-trano fijeren'ireo daty mila tadidiana izay no anjara asany ho an'ny mpivarotra fitaovana iray entina manao dokam-barotra maharitra mandritra ny herintaona izy ireny. Ny mpivarotra ambongadiny, ny mpivarotra kojakoja ho an'ny fiara fa indrindra ireo sekoly sy fiangonana no tena mampanamboatra ny calendrier. Nenay zany eo misy eo amin'ny 150 calendrier ohatra zany. Misy arakaraka le client, misy calendrier lehibe, misy kely le izy tsiny. Arakaraka le vidin'entana koa. Manao calendrier foana zay isa-taona. Inona no anton'izay? Publicité amin'ny boutique misy anay zany tena anaovanay calendrier. Inona no tanjonareo amin'izay? Mba ny iverenana indray miverimbereto ny videtana mba tsy adinony ianao zany, tsy adinony zany. Ohatrany calendrier publicité eo anao ihany zany calendrier zany. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao tafakatra 2 na 3 avoeny ny vola mihodina mandritra ny taona ny vola raisin'ireo trano pirinty. Ireo calendrier lehibe no tena tadiavin'ny mpanjifa hatreto, mbola tsy tonga kosa nefa ny fotoana tena mampandeha ny tsena. Ny tena mampiakatra anazy 2 fois na 3 fois io zany izy rehefa décembre janvier fa raha zao fin novembre zao izy mbola tsy tena betsaka miditra fa rehefa kaiky krismasy sy farantaona izy zany vao miakatra mandrapatonga ny janvier. Raha ny fanatediana natao efa tsy ahitana firy intsony ireo akora indrindra fa ny taratasy matevina fanaovana calendrier ny amin'ny mpamaty zany. Efa natao 2 volana mialohan'ny fanafarana akora ialana amin'ny fitanganan'ny vidin'izany. Pejy afa kosa indray anamafy ny fandriam-pahalemana ny eo anivo ny polisy mandritra ny fifidianana raha nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny Rakotondrazaka Arsène androany anampy ireo mpitandro ny filaminana am-perinasa ireo izay ivoaka amin'ny 13 Desambra izao mialoha ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy solombavambahoaka ny 20 Desambra ho avy izao fanampanazavana. Dia manarak'izay dia ho Antananarivo manokana efa norazavaiko teto fa hoe ny mpianatra any Antsirabe zany izay misy 500 sy 500 dia ivoaka amin'ny 14 Desambra ho avy zao zany hoe mbola alohan'ny élection zany. Ny 90-95% ndreo mpianatra ireo zany raha vao mivoaka avy any vita le cérémonie dia tsy maintsy alefa eto Antananarivo hirenforcer ny sécurité isy atao azy eto Antananarivo zany. Mbola eo amin'izay pejy ny fandriam-pahaleman'izay hatrany samban'ny polisy pirenena no namoaka antontanisa momba ny basy sarin'izy ireo tamin'ity taona ity. Basy 320 bomba iray bala 274 no saron'ny polisy hatramin'ny 2 Janoary no nakaty. Ny fandranana basy antsokosoko no antony voalohany mampirongatra ny asandalo any atsimo sy atsimo andrefana ary ny tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra. Fanatedinina rindra Randrianomanana. Manahoana ny basy mbola miparitaka any raha toka ireto nefa tratran'ny polisy tsy mbola nilazany azy ny anivon'ny zandary. Tratra Tantoliary basy karazany 3 misa 700 sy bala misa 730. Sarin'ny polisy judiciaire kosa ny basy karazany 4 ahitana karazany tena mahery toy ny PA sy ny Kalashnikov vaika misa 12, grenade ray ary bala 750. Ny sarin'ny anivon'ny sud ahitana fitaovam-piadiana misa 7 ahitana karazany 3 ary ny sarin'ny anivon'ny commissariat central Antananarivo ny basy Kalashnikov 2 sy ny mas 36 iray ary bala misa 750. Tato anatin'ny 2 andro farany bala miisa 500 sy 100 sy 3 sy 7 no tratrany mpitandro ny filaminana tany Talatamady Amboropotsy. Isan'izany ny basy Bekala 12 10 hafa ihany koa no sarina tena amin'ny fahasankarana omaly. Hatreto olona roa nefa atao famitorana lehilahy antsoina hoe Aziz mono Andavamamba sy mpamily iray. Teratany karana iray hafa ihany koa no voaroroy amin'ny tsiraray ity saingy mbola tsy natao famitorana noho ny antony ara-pahasalamana. Dia tamin'ity fotoana indray mandeha ity indray nefa ny ady hoe jereo fa misy matériel hafa miinteresse anao ao anatin'io conteneur misy ny piècenao io ka dia amin'io zavatra io fa mety azahoantsika vola be.
dia rehefa natao moa zany nandeha tokoa le piesy avy any Tamatavy sanatria niondrana sambo dia tao anaty contenera nahitana ireo fitaovam-piadina ireo ary ny destination tokony andefasana azy zany raha le farany ty le hoe folo amin'ny carton anankiray io dia naika hoe ho alefa any Morondava. Miafarany amin'ny fitsarana ny toy ny fatratrarana basy tahaka izao ny olana mipetraka nefa ny fahafan'ireo olona voaroroy rehefa tonga any amin'ny fitsarana ny raharaha antony fanafiana amin'ny fanesa eto amintsika afaka madiodio avokoa izy ireo amin'ny fatratrarana basy toy ny tranga Tantoliary Bekala misy 540 dia efa misy voalaza ao anatin'ny procédure io zany fa izay dia efa niresaka tamin'ny procureur tamin'ny fahitana zao basy zao dia ireo basy zao zany pour le moment dia mijanona au niveau ny police pyrénéenne ma satria mbola récent loatra fa misy moa ny ohatrany hoe le taloha zany tamin'ny ministre talohako teo zany dia efa nisy le arme saisie teny Ivato zay tsisy paka ireny zany efa miasa ty amin'ny au niveau ny police pyrénéenne satria hitanareo fa ny effectif miakatra fa ny fitaovana ampiadina ny ampiasaina koa zay efa misomary miavitsy foana ka zay zany anisan'ny problème anay voatery zany zay mba etofena an'le ino moa ty ny réserve d'arme any amin'ny commissariat any dia tsy maintsy zaraina any reny zavatra zay. Voaporova izao fa business sy affaire ary resaka mafia no mampitobaka ny basy eto amintsika ankehitriny. Ny fiparitahan'ny basy izay mampametra-panontaniana ny maro amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fividianana izao. Eo amin'ny tontolony ny serasera mpanjifa roa indray no nahazo ny loka-goavana avy amin'ny orinasa serasera Orange Madagascar tapakila mandroso sy miverina tanà Paris tanà sy tanà Kuala Lumpur tanà no azo ny ireo roa voalohany olona 970 kosa no andray avo roa no ny karamany amin'ity volana novambra ity no ny fahazotoana nampiasa ny tolotra Orange Money. Manana anjara asa lehibe amin'ny fanapahariana ny fanentanana mahakasika ny rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana ny mpanao gazety efa 10 taona mahery izao no niasany ny mpikatroka amin'ny sehatra io nefa mbola lavitrezaka ny fanatrarana ny tanjona mbola ny 730 faingo 500 ny malagasy ihany nefa no mbola manana lava-piringa ara-pahasalamana eto Madagasikara Ilasinjo. Fa mahakasika kosa ny vaovao ny fahasalamana indrindra eo amin'ny lafiny fahadiovana dia ny 900 ny malagasy no manana lava-piringa raha ny salanisa tamin'ny taona 10 vinavinaina tratra 420 taona ny diky ny mpiparitaka manerina ny nosy noho ny fanaovana maloto akalamanjana vokatra izany. Ny 730 faingo 500 ny malagasy ihany no mbola manana lava-piringa ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Mahatratra 3 tapitrisa ny marary-kibo isa-taona, ny 400 siray alina nefa no maty noho ny areti-pivalanana ka zazalatsaka ny 5 taona ny 1,100 ireo eto amintsika. Na dia efa maro aza ny fomba natao hanapahariana ny afatra hoenti manentana eo amin'ny sehatra ny fanadiovana, mbola lavitra ny lalana ilana ny fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety. Rehefa manao fanadiadiana foana nareo ka mahafantatra hoe reto avy ny afatra fototra, tsy maintsy tonga ny potitsofin'ny tompon'andraikitra izay ary eo amin'izay no tena ahitana ny mampisongadina ny asanareo mpanao gazety ahenona hoe rehefa tsy ahivonareo foana io ataoko fa mba tsy ho lalon-dalovana kosa aloha ny tompon'andraikitra isa-tsokajana miainga amin'ny chef quartier lehibe an'ny fokotany lehibe an'ny district lehibe an'ny faritra lehibe an'ny fitondram-panjakana. Eto Madagasikara ny sehatra tsy miankina sy ny mpamatsy vola avy any ivelany no tena mitondra anjara biriky betsaka indrindra eo amin'ny sehatra ny rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana. Mbola ilaina ihany koa ny fanentanana ny fitondram-panjakana satria iankinan'ny fahasalamana izany. Mahazo vola eo anelalelan'ny 20 ka hatramin'ny 30 millions de dollars par an eo. Grande partie an'io financement io amin'ny 60% eo financement externe daholo. Fa ny eo amin'ny 30 à 40% eo ihany no financement intérieur zany hoe avy amin'ny gouvernement. Natsangana androany ny sehatra ny mpanao gazety sakaizan'ny Wash izay araha-entana amin'ny mpiandry sehatra toy ny Watered sy ny Dioranowash amin'ny fivoizana ity sehatra ity. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena hiady avokoa ny lalao famaranana rehetra eo amin'ny fiadiana ny tompon-dakana Analamanga amin'ny taranja baolina lavalava. Ny tovovavy ninga indrina na 3FB ifandona amin'ny Besarety eo amin'ny lehilahy kosa indray dia ifampitady ny ekipa ny miaramila na Kosfa sy ny ekipa ny fahasalamana ny 3FB tsy ifampitsitsy izy ireo amin'ny ity lalao famaranana ity fanadihadiany Martsony.
3FB sy Kosfa eo amin'ny lehilahy, Ratokosa Besarety sy 3FB eo amin'ny vehivavy. Ho an'ny fiadinana ny tompon-dakana Analamanga amin'ny ity tompilalaovana ity. Eo amin'ny taranja rugby izay iady ny tompon-dakana Analamanga ao anatin'ny ligna Analamanga izy ireo. Iady avokoa araka izany ireto lalao ireto na eo amin'ny vehivavy ho an'ny ekipan'ny tovovavy 3FB izay anisan'ny manana sy ametraka ny tantarany tokoa amin'ny ity tompilalaovana ity. Tsy anaiky lembenana izany anefa ny tovovavy avetsy Besarety satria dia anisan'ny nandavy ny andrarezina ihany koa izy ireo teo amin'izay lalao akatoko ny famaranana izay. Raha eo amin'ny lehilahy dia andrasan'ny rehetra izay fionana ho an'ny 3FB sy ny ekipan'ny miaramila izay satria dia zava-dehibe amin'ny tontolon'ny rugby sy eo amin'ny tontolon'ny 3FB ihany koa ity lalao ity satria dia tao anatin'ny taona maro izy ireo dia tsy nandrombaka ny amboara mihitsy na teto Analamanga izany na tamin'ny tompon-dakany Madagasikara ary mazava ho azy fa tsy nisy ny taty amin'ny faritry ny ranomasimbe iandianana. Azo heverina ho ny rehetra fa ny ekipan'ny 3FB izay manana ekipa-pirenena maro ihany koa ao anatin'ny 15 makidy Madagasikara no andrombaka izay ho tompon-dakana Analamanga eo amin'ny taranja bola lavalava izay. Tsy anaiky izany nefa ny ekipan'ny miaramila satria dia manana ny vovokaina tokoa izy ireo eo amin'izay fidirana faharoa izay tena nampiavaka azy ireo izay toy ny hita tamin'ny nanilian'izy ireo ny ekipan'ny Besetroka tamin'ny ora farany. Toraka izany ihany koa ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra satria efa naneno ny gangar dia tao anatin'ny heriny sy ny tanjany ny ekipan'ny miaramila rehefa ao anatin'izay 20 minitra ilalaovana izay. Vaovao iraisam-pirenena nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fiara kely indrindra maneran-tany, ny vehivavy sopila indrindra sy ilay lehilahy mahatanty atsika hatrany amin'ny 2.30 degré ambanin'ny aorta. Andeha ho an'ny Inde kosa indray isika hijery ny vehivavy kely indrindra maneran-tany ankehitriny, atsasa metatra mahery ny halavany ary voarakitra anatin'ny Guinness Book 4.4 izy sy ny mombamomba azy. Izy no Jiety Amje, vehivavy fohy indrindra maneran-tany, ny halavany 2.25 cm izay nazahoany tafiditra tao anatin'ny bokin'ny Guinness ny taona 2014. Sady fohy no kely indrindra maneran-tany, tsy mampanina azy zany ary nataony rehare sy mampiavaka azy amin'ny rehetra. Fampahalalam-baovao maro no nanaraka akaiky an'ity vehivavy ity. Olana teo amin'ny tsy fisian'ny hormone ilaina amin'ny fitomboana ara-dalàna no nahatonga ny Amje ho toy izao. Tsy nanakana azy sy hiditra an-tsekoly sy hianatra toy ny ankizy rehetra nefa izany. Avy any Inde ny tovavy toy ny tovavy adolan-tseto rehetra, jejo sy tia miravaka i Jiety Amje. Mbola mianatra izy ary efa nilay amin'ny lycée. Manonofo ny olasa mpilalao sarimihetsika malaza i Amje, nofinofo izay mora ahitana tsena ihany raha izao habe sy alava mampiavaka azy izao. Maro ny olona fohy no efa nahita sehatra tamin'ny filalaovana sarimihetsika na dia teto amintsika azy. Fa isan'ny fanontaniana ihany koa ny hoe afaka niteraka ve ity tovovavy ity, tahaka an'iza ny hovadiny any aoriana. Salama saina tsara izy ary afaka mianatra arak'izay tiany raha ny fanazavany ny manam-pahaizana indianina. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy, isaora ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mbola mamay fotoananao hatrany raha mpitso amin'ny iray ora. Veloma tompoko.